Androany kosa no namaranana ny herinandro ny vondrona Europeanina. Tao anatin'izany fotoam-pamaranana izany no nampirantiana ireo tetikasa samihafa vatsian'ny vondrona Europeanina, tetikasa samihafa izay samy manana ny lanjany avy. Tao raha antsika ny akon'izay. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona Europeanina sy ny gouvernemanta malagasy mba hisian'ny fampandrosoana mipaka any amin'ny vahoaka no nivodrana nandritry ny andro ny tetikasa vatsian'ny vondrona Europeanina, hetsika izay nitanterahana teo amin'ny tokotany malalaky ny Tourzital Ankorondrano. Ireo fandaharan'asa ny gouvernemanta malagasy no vatsiana raha ny fanamariana nety ny lehibe ny masivon'ny vondrona Europeanina miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy raha teo ny solotenan'ny gouvernemanta nanatrika izany hetsika izany. Fahamafisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy, fanjakana malagasy zany sy ny firaisambe Europeanina maro dia maro araka ny hitantsika ireo zany ny tetikasa izay miatraika manokana ary mivantana amin'ny vahoaka manomboka hatrany amin'ny resaka zon'olombelona zany fikarakarana momba ny fahaiza-mitantana na ny gouvernance ka hatrany amin'ny hoe fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny resaka angovo, indrindrindrindra ny rano fisotro madio izay tena fiatombohan'ny fiainana mihitsy reo ihany koa ny resaka hoe resaka ara-tsakafo zany ny fiahina ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy. Zany zavatra rehetra zany dia tena goavana satria tena fiainan'ny vahoaka manontolo ny sanina. Mitohatra ny famatsim-bola entin'ny vondrona Europeanina raha ny nambarany lehibe ny masivon'ny vondrona Europeanina. Eo am-pieritreretana sahady ny 12e fed ny vondrona Europeanina izao raha ny nambarany. Maintenant, on commence déjà à envisager ce qui devrait être les 12e fed. C'est un peu prématuré de vous dire quels seront les montants, quelles seront les lignes d'intervention, parce que c'est une décision qui doit être prise la main dans la main entre le gouvernement malgache et l'Union européenne. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, quand il y aura aussi un gouvernement, que ce soit d'un signe ou d'un autre signe, et à Madagascar, issu des élections, et puis qu'on arrivera, on sera plus proche de la fin de l'ancien fête, qui se termine à la fin de 2020, qu'on va commencer toutes les discussions pour les programmes qui seront financés, mis en œuvre. C'est déjà le deuxième, à travers le deuxième fait. Arak'izany, aorian'ny fifidianana ary mialohan'ny farantaona 24 izay hiafaran'ny 11e fed, dia hisy ireo dinika mikasika ireo fandaharan'asa ho vatsiana ao anatin'izay 12e fed izay.